ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry havana tratra ity alarobia 17 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Luka toko faha-efatra. Luka toko faha-efatra ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-roa amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokiny izay ampaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitory-teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampaheratana amin'ny jamba, hanafaka izay napahoriana, hitory ny taona kasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naorina ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany, ary izay rehetra mankalaza azy sady talanjona no ny teny fahasoavana loky ny vavany ka hoy izy: tsy zanaky Josefa va ity? Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili. Niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili. Afitaiza moa zany Jesosy io no niverina nakany Galili indray. Araka ny hitantsika ambony dia avy tany anefitra izy nalain'ny devoly fanahy. Avy nozahana toetra zany Jesosy, avy nalaina fanahy ka nandresy tamin'izany fakapanahy zany izy. Dia rehefa nandresy tamin'ny fakapanahy izy ka niteny tamin'ny Satana manao hoe: aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra aho, dia nandao azy alohan'ny devoly. Hoy ny Luka toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia niveriny Jesosy tamin'ny herin'ny fanahy ny verenany dia tonga tao Galili izy, dia avy eo tany Nazareta izy. Raha toa ka mamaky tsara ity andininy ity tsika raha malala dia misy zavatra roa azo avohitra tsara raha-panahy. Fanontaniana voalohany dia ny hoe: inona re ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany indrindra ka nisehony amin'ny maha-Mesiasy? Raha i Luka ny jerena, inona ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany indrindra? Ny alohan'ny toko faha-efatra mantsy dia amin'ny Luka dia zao: ny krismasy, tantara nahaterahan'i Jesosy, dia nanaovana batisan'i Jesosy, dia filazana ny tetiaran'i Jesosy, dia avy eo nakana fanahy an'i Jesosy. Zay vita ny fandresin'i Jesosy ny fakapanahy, miariary amin'izay zany maha-Mesiasy. Ny fahaterahany, nanaovana batisa azy, nandreseny ny fakapanahy, zany dia mampiariary maha-olombelona nefa maha-Mesiasy koa. Dia hiatrika amin'izay ary izy niasa maha-Mesiasy manomboka amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Dia inona ary ny asa nataon'i Jesosy voalohany indrindra hoy nareo? Andininy faha-efatra ambin'ny folo dia izao: ny asa nataon'i Jesosy voalohany indrindra dia nampianatra teny amin'ny sinagoga, na tao Galili na tao Nazareta. Dia ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany indrindra dia ny fampianarana. Ny fampianarana ny soratra masina, fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa malala zava-dehibe no ny tokony ho atsapan'ny fiangonana, fa ny maizy azy an'i Jesosy voalohany indrindra dia ny fampianarana, fanazavana ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Zany hoe ny fantatra moa zany Jesosy
fa ireo ofisy na ireo fanompona telo lehibe zay nahafantarana an' Jesosy de hoe Jesosy mpanjaka, Jesosy mpaminany, Jesosy mpisorona. Fa izao Jesosy mpaminany ny loha laharana amin'ny Luka 4:4, amin'ny Luka mihitsy, zany hoe Jesosy mitory ny tenin'Andriamanitra, Jesosy manazava ny tenin'Andriamanitra, Jesosy mivaofy ny tenin'Andriamanitra. Zay atoko fa 120 voasan'ny Jesosy io de azavainy hoe anio ny hevitra, zao ny hevitra izay atoko fa 120 io, mivaofy sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Afako malala itsika kristianina de tokony ahatsiaro fa ny mahafiangonana ny fiangonana, raha to Paoly ny teny manao hoe Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, de zao ny mahafiangonana ny fiangonana voalohany indrindra de ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray ny kristianina ry havako mieritreritra marina fa ny fiangonana de communauté, de fifankahitana, de fiarahana ny sakafo, ilaina tao zany rehetra zany, ilaina zany. Fa zao ry havako malala, mahafiangonana ny fiangonana voalohany indrindra de ny fiainona sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsapa ao anatin'ny kristianina ve ny fahazotoana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray mampampianatra teolojia nandritra ny taona maro de ndraindray amin'ny teny mpianatra manao hoe ny fiangonana ny kristianina de tokony ho tezain'ny fiangonana amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray ny kristianina de zatra ny tony ataontsika hoe azafady sanatria tsy hoe manino, fa zatra fampianarana ataoko vazovazo hoe pâte salonne sa pâte instantanée. Lava loatra ny fampianarana, 10 minitra ihany, 10 minitra ihany. Ohatran'nga izy ty presto sa pâte salonne sanatria ndresaka. De aveo tsy mahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra, tsy voky tsara ny tenin'Andriamanitra. De zao moraindaosiny ny karazam-pampianarana maro isan-karazany. Tonga ny secte de manaraka, tonga ny fizaham-toetra de kify, tonga ny rendrarendra, tonga ny fake news ao anatin'ny internet hoe zao one makatso one, de misavilivily le kristianina ka tsy miaino ny tenin'Andriamanitra ko, tsy manaraka zatra zavatra tsy lalina, zatra zavatra marivo, mahavatra, sanatria mahavatra mandany fotoana mijery orona tsara mandritry ny adiny 4, marina fa ilainy zany rehetra zany. Fa izao tsy mahavatra akory mamaky baiboly, fa efatrady le ao anatin'ny ray andro de ho gaga venao. Raha ohatra ka tonga ny fizahan-toetra de resy, tonga ny fakapanahy de minjera, tonga ny fampianaran-diso de manaraka. Afako malala eto de aseho ny lioka tsara mihitsy fa ny antondra raha voalohany indrindra nataon'i Jesosy de ny fampianarana, ary fampianarana famoasana ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Afako malalo ao koa fantatro kristianina isam-batan'olona zany fa ny mahafiangonana voalohan'ny fiangonana de izy mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Nahoana moa ny tenin'Andriamanitra no ampianarina? Tsy satria tenin'Andriamanitra de ampianarina zay io, fa satria ny tenin'Andriamanitra no ahafantaranao ny tsara sy ny mety ary ny tokony atao. Ny tenin'Andriamanitra ny fiainana very ary tsy fantatry ny olona ny tokony atao. Ny tenin'Andriamanitra ny sakafo mamelona ny olona fa ny olona mamantatra hoe ity ny tokony atao, ity tsy mety ka tsy atao, ity mety ka tokony atao. Ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana, ny tenin'Andriamanitra manome fiainana, mampafantatra ny olona. Ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny olona mahana herim-panahy anao ny tsara. Ohatsika manao hoe vao niverina amin'ny fotoan'ny Galilea ny tompo de nitory teny izy, nampianatra izy. Fa ny faharoa mantaina voalohany zay de zao, inona ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany indrindra, de ho itsika hoe nitory teny, nampianatra ny tenin'Andriamanitra, zay inona nataony voalohany indrindra. Fa ny faharoa de zao, inona kay ny akon'izany? Inona ny akon'izany? De zao, raha toa ka ny akon'ireo, ta izy Jesosy nandeha voalohany tao amin'ny tanindrazana izy nandeha voalohany, tany Nazareta tany Galilea, zany ny tanindrazan'i Jesosy. Fa reo olona reo dia tsy nandray an'i Jesosy.
tsy nandray tenin'andriamanitra ny nohon Jesosy nitorin Jesosy jereo tsara amin'ny andininy fa 7 sy ny 7 dia nitsangana ny olona ka nandroka azy ala tao an-tanàna ary nitondra azo any an-tapon'ny avoana ny orenan'ny tanàna mba hazelany amin'ny antsana. Nefa Jesosy namaky teo afoana ka dia lasa nandeha. Zany hoe rehefa nitoriany Jesosy ny tenin'Andriamanitra tao Galili sy tao Nazareta dia mibatain'ny olona Jesosy avariny any anaty antsana. Olioka aikay ny tenin'Andriamanitra rehefa toriany, tsy voatery ho raisin'ny olona, tsy voatery ho zakan'ny olona, tsy voatery ho tian'ny olona. Ay ny mpitory ny tenin'Andriamanitra tsy voatery hoe hitory izay mahafinaritra ny olona, fa misy lafin-javatra tsy zakan'ny olona, ary tsy gaga raha ohatra ka tsy zakan'ny olona ny fiangonana indraindray. Hafahafa be raha ohatra ka hoe dia tian'ny olona mandrakariva ny toritenin'ny fiangonana, fa mandrakariva ny toritenin'ny fiangonana manindro na marary dia tsy zaka. Ary dia tahaka izao mahazo an'i Jesosy hoe mahazo ny fiangonana enjehin'ny olona, ary raha misy antsana azo ny hamarinana ny fiangonana dia ho navariny tany. Zavatra efa nisy tao amantaran'ny fiangonana malagasy zany, navarina tao ambonina mpamarinana tao tsy miatsaka ny kristianina nitory manao hoe mba hajao ny andro sabaty aza dia manompo sampy, mba hataovy mendrika ny fitondran-teny aza dia mifakahaly sy ny sisa rehetra dia navarina tany anaty antsana ireo kristianina. Rehefa koa malala hay ny tenin'Andriamanitra na nitory teny izay ataon'ny fiangonana tsy voatery ho raisin'ny olona akory, tsy voatery ho takatry ny olona. Fa hotsika manao inona ny akony dia nitory tao Galilia sy nitory tao Nazareta Jesosy, fa tsy nandray ireo. Dia lasa Jesosy nakany Kapernaoma. Kapernaoma dia tanàna any amin'ny faritry Tiro sy Sidôna, zany hoe efa any amin'ny faritany Jentilisa, efa any amin'ny faritany Jentilisa. Dia tany amin'ny faritany Jentilisa Jesosy, tany Kapernaoma zany andininy fa 1:30, dia hoy ny olona tao Kapernaoma talanjona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ny olona tao Galili sy ny olona tao Nazareta nisambotra ny Jesosy dia saika nipy azy any anaty antsana. Ny olona tao Kapernaoma hafa firenena dia izao talanjona tamin'ny fampianaran'i Jesosy ary ny aino azy. Dia jereo ny vokatry ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary. Ny tao Galili sy ny tao Nazareta nitoriany Jesosy teny fa tsy ny aino, asaky isambotra azy indray ary. Ny tao Kapernaoma ny aino ny Jesosy, ny aino ny tenin'Andriamanitra, dia noho ny toy ny tantara dia talanjona avokoa ny olona rehetra ary ny marary sitrana. Nisy demoniaka, nisy olona ny fatorany fanahy maloto dia sitrana. Nisy marary ny tazo tahaka ny rafozan'ny Petera dia sitrana. Dia avako malala ny dikany dia izao, ny tenin'Andriamanitra enona no mahatonga ny fahagagana. Rehefa enona ny tenin'Andriamanitra dia sitrana ny marary. Rehefa enona ny tenin'Andriamanitra afaka ny asan'ny maizina sy ny demonia rehetra sy ny fatorany Satana. Fa ndraindray dia afaka malala ny mahamaika ny olona ny fahagagana fa tsy enona ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tany tao Galili andininy 4:20, sao ange hoy izy mantsy an'ireo tao Nazareta sy tao Galili, tadidinareo ve ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Fa tamin'ny andron'ny Elia nisy mosary be dia be mihitsy, nisy mosary. Fa zao olona anankiray ihany novonjena Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra fahagagana tamin'ny alalan'ny Elia, dia ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata, anankiray ihany izay hafa firenena. Fa tsy ny zanak'Israely ray manontolo ange novonjeny Elia tamin'ny anoanana, fa ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata, satria ny any no ny ain'ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ange ny boky ao amin'ny testamenta taloha tao amin'ny zanak'Israely ho Jesosy, fa i Namana ihany no nodioviny Elisa, satria hafa firenena izy. Tsy hoe mahafa firenena azy, fa satria ny aino izy nanaraka ny toromarika ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny Elisa izy. No zany rehefa koa malala ndraindray ny kristianina maika hita fahagagana rehefa ao anatin'ny fahampiretana, fa tsy maika iaino ny tenin'Andriamanitra. Dia eto ampianarin'ny Luka manao hoe meloa ny zavatra rehetra dia ny tenin'Andriamanitra ny voalohany, izay mahatonga finoana, tsy tenin'Andriamanitra fe tenin'Andriamanitra, fa ilay tenin'Andriamanitra mahatonga finoana sy fifaliana
mahatonga fahatalanjonana fahagagana hoe ny tena Andriamanitra marina ny miasa dia tonga ho azy ny fahagagana sy ny fanasitranana. Tsy tanjona zany ny fahagagana, tsy tanjona fa vokatry ny fiainon'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia resy ny asany maizina. Matoa anao minomino foana, matoa anao kelikely finoana mino an'ity karazan-javatra isan-karazany rehetra ity hoe misy an'izao ne, misy odony renany ne, misy an'izao ne, mino an'ity karazan-javatra isan-karazany ity dia satria tsy marina tsy lalina ny fianarana, tsy lalina ny fotom-pinoana, tsy lalina ny fandalenana ny finoana dia inona ny fampianarana ity isan-karazany. Tahaka ny hoe mbola misy ny kalanoro hoe mbola misy ny matoto hoe mbola misy ny zany rehetra zany inona dia mbola misy ka mahatonga ny ohatra dia nisy nandevina ody mihitsy ny tao amin'io dia misy lolo ny arabe io dia zay ho ny mahatonga ny accident misy lolo ny rano dia maka olona olo havako malalo dia atao inona ilay Jesoa anao raha izany ny resy, raha izany avy tsy resy dia atao inona ny antony ahafatesan'ny tompo tao amin'ny azy fijaliana raha mbola kristiana ka mino zavatra ohatr'izany ihany metreritra fa izany zavatra any dia aresy an'ilay Jesoa maty tao amin'ny azy fijaliana nandresy ny fahafatesanao anao fa satria tsy lalina ny finoana avako malala dia tsisy fahagagana, dia tsisy zavatra ataon'Andriamanitra. Tsy tanjona ny fahagagana, tsy mivavaka tsika mba ahatonga ny hoe izy zavatra mitranga asa zay fahagagana tianao hita eo fa zany azon'Andriamanitra omeny fa izao ny zava-dehibe dia ny tenin'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny protestanta nanao hoe sola scriptura ny voalohany, ny soratra masina ihany aloha ny voalohany aterak'izay ny zavatra rehetra. Ry havako malalo zay teneniny io miarika taona vaovao ianao dia mahazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra, mahazotoa mamaky baiboly, mahazotoa miangona mamonjy fotoam-pivavahana zay le tenenin'ny tompo ka tsy ao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Dia misy karazan'olona roa zany io, ny tao Nazareta sy ny tao Galilea. Tsy nahita na inona na inona satria tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra, tsy nahita na inona na inona mihitsy, nandalo fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tao Kapernaum kosa nihaino ny tenin'Andriamanitra ka ny olona tamin'ny finoana dia jereo ny toy ny tantara rehetra hatrany amin'ny nampazahoany Jesoa trondro be dia be any Petera. Zany tao Kapernaum sy ny manodidina avokoa zany rehetra, tsy lavitra Kapernaum. Ry havako malalo mahereza ary mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny antondian'i Jesoa voalohany indrindra dia hamonjy antsika amin'ny fahotana fa izao manomboka eo amin'ny fiainona ny teniny mba hahatonga antsika iorona amin'ny finoana azy ho mpamonjy. Hivavaka isika. Jesoa misaotra anao zahay fa mpamonjy anao ary ianao no teny tonga nofo ary niara-monina taminay. Tsy azonay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy takatry ny sainay ny hevitry ny soratra masina raha tsy tonga nofo ianao ary nitondra ny fanahinao masina hanazava aminay. Misaotra Tompo fa maneho ny teninao fa ny soratra masina, ny fiainona ny soratra masina, ny famakina ny soratra masina, ny fiainana ny soratra masina milay matoa ny asa rehetra. Dia mampaherezanay Tompo ho tia ny teninao, mampaherezanay hamaky soratra masina arak'izay efa fanekena nataonay tamin'ny mahampandray fanasany Tompo anay ny hamakina baiboly isan'andro. Tompo dia ampiore ny finoanay ary rehefa miorina ny finoanay dia atao vitanay Tompo fa ny zavatra rehetra omenao miaraka amin'izany. Tovy tianay miaino ny soratra masina mba ho takatray fa ny zavatra rehetra hainao arak'izay fantatrao fa tandrify anay. Misaotra Jesoa. Amen.